tonga amin'ny fotoanany fanomezana rereka topilasy vavy manatitra ny araba indray amin'ity takarivany talata ity manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faranisan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity ary ny fiaonan'ny filohan'ny vondrona afrikanina sy ny filohan'ny senita eo ihany koa ny fepetra izay narosy ny mpitandron'ny filaminana entina indrindra isorohana ny mety fikorontanana ao anatin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra toy izao ary ny toy ny fihetsiketsehana izay tanterahan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny Katso eny ny makasika ny firosona amin'ny fifidianana aloha iaona amin'ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina ny filohan'ny senita eto Madagasikara dia Ramatoa Atala Beatrice azo antoka fa isan'ny resahana ao anatin'izany fiaonana izany ny firosona makany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Our minister is not there. She's in Senegal, a state visit in Senegal. But Beatrice Tala will meet with the chairperson of the African Union, Madame Dlamini Zuma, and then she will meet with Deputy Minister Fransman to discuss issues. Misy androany ny fiaonana eo amin'ny Ramatoa Beatrice Atala filohan'ny Vaomera Maleotena amin'ny sahana amin'ny fifidianana na senita sy Ramatoa Dlamini Zuma filohan'ny Vaomera amin'ny vondrona afrikanina. Any Pretoria Afrika Atsimo ny voalaza natanterahana amin'ny fiaonana eo amin'ny rotonta raha nambaran'ny ambasadoriny Afrika Atsimo miasa simony eto amintsika Andriamatoa Gert Grobler. Nambaran'ity diplomaty ity fa ny mikasika amin'ny fanohana amin'ny vondrona afrikanina amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana no ifatoan-dinika eo amin'ny rotonta. Raha ny fanazavana trano dia nisy ny antsony fanohanana amin'ny fifidianana izay nataon'ny vondrona afrikanina izay anisan'ny mpitarika ny JICM. Tafiditra amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana trano dia nilaza Andriamatoa Gert Grobler fa i Afrika Atsimo dia vonona amin'ny fanohanana amin'ny Madagasikara mandritra ny fifidianana ary efa misy hoy izy ny asa izay tanterahany eo anivon'ny SADC hijerena manokana momba ny fanohanana Madagasikara. Anisan'ny nambarany tao anatin'izany momba ny fandefasana helikoptera aty Madagasikara entina hanafainganana ny fitsinjarana ny bulletin tokana any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara.